fanina mandrakariva ry avy nalalana zao ntsika miona toy zao indray iainy tenin'andriamanitra ndray afatra tsara koa ny amofina nomena antsika ianantsika amin'tiany ity ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompontsika ary mifampiarezana avy an'ny fanahy masina. Amen. Alakamisy 12 janoary 2022 manjinantsika lo hevitra hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo. Andeha ry havana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Raha tsy Jehovah momba antsika, eno ka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehovah momba antsika, raha nitsangana melantsika ny olona dia nitelina antsika velona izy, raha nirera tamintsika ny fahatezerana. Dia nandrifotra antsika ny rano, ary nanafitra ny fanahintsika ny drika. Eny nanafitra ny fanahintsika ny rano misafoka. Isaoriny Jehovah, izay tsy nanotra antsika ho rembony nifiny, ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza. Tapaka ny fandrika ka afaka isika. Famonjenantsika dia minaran'i Jehovah, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen. Rifirenena, Ivavaka isika. Ry Andriamanitra mpanafitra anay io, misaotranao zahay fa ny fahasoavanao natozao anay, mivelona ny teninao. Midiranao zahay, mankalaza, mankasitraka eny manome voninahitra anao, fa mendrika anao zahay. Tompo mpanotsy zahay, mamindrafo anay mamela ny erikay, vonoa ny fahadisoanay. Fa ny fananao masina zahay raha indray ny teninao ho fiainanay. Minaran'i Jesosy Kristy mpanafitra anay. Amen. Ny mofinainao antsika amin'ny tionty ry havana malala dia hitanao ao amin'ny epistely soratan'i Paoly ny Efesianina.
Efesianina 3:9-10 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Eny, izaho izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena zao fahasoavana izao, dia nitory amin'ny jetilisany hareny Kristy tsy talany, ary ny hampahazava ny olona rehetra mba hahalalana izay fitondrana ny zava-miafina dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra izay nanao ny zavatra rehetra, mba hampahafantarinareo fanapahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny fiangonana araka ny fikasany hatr'izay izay nataony tao amin'ny Kristy Jesosy tomponsika, izay ananantsika fahasahiana sy fanatonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Koa izany nangatahako aminareo mba tsy hoketraka amin'ny fahoriako ho anareo fa ho voninahitrareo izany. Amen. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala ho aminao hatrany ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay tonga hitady sy hamonjy ny very mofinaina vakina tamintsika teo Efesianina 4:7-11. Taratasy nosoratan'i Paoly io an'ny kristianina tao Efesosy tamin'ny nanandrena azy ho apôstôly ny jetilisa. Milaza ny fahasoavan'Andriamanitra izany, manendry amin'ny Paoly hitory ny haren'i Kristy. Izany revana. Nanendry amin'ny Paoly hitory ny haren'i Kristy. Manoloana ny fidiran'i Jesosy Kristy amin'ny Paoly ho apôstôly mpitoro ny filazantsara amin'ny famonjena, dia natsapa tokoa izy fa fahasoavan'Andriamanitra izany. Izy izay tsy isan'ireo mpianatra 12 niaraka tamin'ny tompo sady nanenjika ny vavahana kristianina. Izy izay taty aoriana indrindra ka ilazany hoe izao izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra. Tsy ny fahelana no anenjen'Andriamanitra ny olona iray amin'ny iraka mpanaovina azy, fa ny fahasoavan'Andriamanitra izay manova azy ho lasa mpiara-miasa amin'Andriamanitra amin'ny asany. Toy izany koa ry havana ny mpianatry ny tompo, tsy mba ireo olona efa nolona ela tao amin'ny fivavahana atsy naneriteny Paoly teo anatrehan'izany fahasoavan'Andriamanitra izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra nanititra ny famonjena ho an'ny jetilisa. Izany koa ry havana, nanititra ny famonjena ny jetilisa, fa iny dia natao an'ny Jiosy ihany ny famonjena, ary zavatra nafenina ho an'ny jetilisa izany. Tamin'ny andron'ny Paoly anefa dia naneho ny fahasoavany Andriamanitra ka nizara famonjena ho an'ny hafa firena koa. Izy ho voatendry apôstôly ny jetilisa mba haneho amin'izy ireo ny zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra izay nafeniny azy ireo fahiny. Nanana fahasahiana tokoa i Paoly tamin'ny fanatanteran'izany asa masina nirahan'ny tompo azy izany satria natoky sy nino azy izy. Nampahery ny jetilisa izy mba tsy hokivy amin'ny fahoriana fa fahasoavana ho azy ireo izany. Izany ry havana. Raisy izany. Ten'Andriamanitra ery ny voninahitra. Amen. Andeha vavaka isika. Andriamanitra nisaotra no finaina nomena anay izay milaza nanendrena amin'ny Paoly apôstôly jetilisa no fahasoavana ao Andriamanitra, hitory ny haren'i Kristy sy ny fanitarana ny famonjena. Tompo mivavaka aminao izay ho an'ny asa fanompona nanandrenao ny tsiraray ho amin'izany, mba efa be amin'ny asa nomenao hanana faharetana sy fiaretana amin'izany, ka hay hijoro ho vavolombelonao amin'ny fahasotoana sy fotoana rehetra. Anehoana ny voninahitra ao sy trano ireo marary mila mivavaka ahy. Tompo, ampirezo ireo manamanjo, toandro mareo fikolona sy sahilana, hitahina ny fiazakazany rehetra koa, tahio ny firenenay. Mivavaka ahy dia teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanavitra sy mpamonjy anay nampianatra anay ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ho masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana ry havana malala ny tsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampihapitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, lanitra ny taviny aminao ny Jehovah ka menao ny fiadanana. Amen. Teo an'Andriamanitra ery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.